Hoentsika mamarana ny fandarana mahery amin'ity ariva ity dia fifaninanana eny anivon'ny sekoly eny mitaterahana atetsy amin'ny kianja Saint-Michel Parbe Omaly Sabotsy tokoa ny andehan'ny faefatra amin'ilay fifaninanana azakazaka fandio karakarain'ny fikambanan'ny ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny fokontany Andoharano amin'ity kolejy Saint-Michel Parbe ity ny fokontany Andoharano izay eo amin'ny ambaratonga fototra na ny primaire no misy azy ao amin'ity sekoly Saint-Michel ity vao maraina be dia efa nifampitatana handeha hazakazaka teo amin'ny kianjan'ny Saint-Michel Parbe ireo ray aman-dreny sy ny zanany ao anatin'ity andehan'ny faefatra ny fandio ity. Vao maraina dia efa nampiseho fahavononana hiatrika ny andehan'ny faefatra amin'ilay fifaninanana hazakazaka antsoina hoe fandio karakarain'ny fikambanana ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny fokontany Andoharano na ny ambaratonga fototra eo anivon'ny kolejy Saint-Michel Parbe ireo mpianatra sy ray aman-dreny. Araka izany dia niaraka ny hazakazaka ireo ray aman-dreny sy ny zanany nanomboka tany amin'ny kilasy maternelle ka hatrany amin'ny CM2. Tahaka ny isan-taona moa dia nozaraina ho efatra ny fifaninanana dia nisokajy père-fils, père-fille, mère-fille ary ny mère-fils. Atanjona amin'ity hazakazaka fandio ity moa ny fanamafisana ny fiarahan'ny ray aman-dreny sy ny zanany eo amin'ny fiatrehana ny sedra misy rehetra mba hoentina mivoatra amin'ny fiainana. Tsy tokony ho anjara andraikitra ny sekoly sy ny mpampianatra irery tokoa mantsy ny fanabeazana fa tokony hiaraha misala amin'ny ray aman-dreny any an-trano. Tratra araka izany ny tanjona raha ny nambaran'ny mpikarakara ity hetsika ity. Azo tenenina hoe tena tratra zato isan-jato ny tanjona satria raha hitantsika izao ny favitrihan'ny rehetrarehetra dia tamin'ity andihan'ity koa izany misy le hoe fanentanana amin'ny hoe fanatanjahantena mampiray dia occasion koa anay ankizy mpianatra sy ny ray aman-dreny ary ny mpanabe eto amin'ny kolejy no misaotra ny barea koa tamin'ny zavatra vitany dia hitantsika izao fa tena tratra ny tantona dia hita fa hitondra tafiditra anaty fanabeazana ny ankizy le izy dia hitondra vokatsoa ho amin'ny fianarana hoentiny aoriana avy eo. Inona ny hoe mety na samy hafa n'le andihan'ny tedy voalohany raha oharina amin'le ty andihan'ny faefatra ity? Mahasamaka azy tamin'ity dia ny thème zany thème tamin'ity dia ny resaka mamalagasy. Eo koa zany ny resaka ny fisainam-pirenena ny thème barea dia zany ny thème tamin'ity dia misy zany ny course thème niraisan'ny ankizy anjara ka déguisé ny ankizy tamin'izay zay zany nasamy azy tamin'ity. Noraisina oloha hevitra tamin'ity taona 2024 ity moa ny fanohanana sy ny fisaorana ny bary any Madagasikara tamin'ny zava-bitany nandritra ny kanina 2024. Nisy araka izany ny course déguisé ny safidianana ireo mpianatra nahaina ny loha hevitra indrindra. Mariana fa teo ambany fiahin'ny père recteur sy ny sœur directrice eo amin'ny Saint-Michel hatrany ity hetsika ity. Notolorana medaly avokoa moa ireo mpianatra sy ray aman-dreny tonga teo amin'ny larana telo voalohany isa-tsokajy tamin'ity andihan'ny faefatra ny fandio ity. Dia iny vaovao mahakasika ny hazakazaka teny amin'ny kolejy Saint-Michel Parbe iny ihany koa no etsika manakatona ny fandarana mahery amin'ity alahady hariva ity akasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ety ampamaranana dia isorako manokana ireo namana niarana natotosa ny fandarana eo ny namana Norbert Kotomalala izay any amin'ny Nosy Maurice any amin'izao fotoana izao ialay no naka ny sary ireo Daimbama no nandrindra ny sary sy feo ary Hervé no napita izany sary sy feo zany tany atokantrano tsika tsirairay avy tany manome fotoananao ary amin'ny herinay no tahaka izao indray avelo matompoko.